Rija Tahiana, mpanao gazety eto amin'ny Aotra, dia hitafatafa kely tsika zany androany hizara tantara kely maromaro hamaly ny fanontaniana. Reniko mampianatra amin'ny sekolim-panjakana dia izy tena nametraka an'izay mihitsy hoe tsy maintsy amin'ny sekolim-panjakana foana ny mianatra mandrapahavita ny fianarana fa iny ny atokisany indrindra. Na misy manodina resaka hafa raha hoe littéraire izany ve tsy tsotra kely anona fa le izy efa fantatra ato aminao hoe izay no mety amin'le tiako atao. Dia na taty aoriana ary na lehibe raha ohatra hoe nanomboka ny asa dia nanangom-bola dia rehefa misy miangonangona dia tena tonga dia voyage no ataoko voalohany. Tonga soa eto amin'ny Aotra. Androany dia invité mahafinaritra be no entinay eto amin'ny Aotra androany eto amin'ny plateau. Izy dia journaliste fa olona malaza izy efa tao anaty 20 taona efa hitantsika teny amin'ny télé teny tsy vaovao aminareo. Tondra révolution maromaro izy tao anatin'ny sehatra io télévision io. Ary eniny tantarany sy ny ao ambadikin'izany tontolon'ny télévision zany tsika androany. Fa mialohan'izay dia raha mbola tsy manaraka anay nareo amin'ny Facebook, amin'ny YouTube, amin'ny LinkedIn dia manasa anareo s'abonner amin'ireo page réseaux sociaux ireo. Efa manomboka koa zahay ny émission rehetra izay alefa dia efa visible ao anatin'ny podcast audio, en version audio. Izany hoe any anaty Apple Podcast, Deezer, Spotify, accessible ny émission rehetra izay efa nolalovana dia ho ataonay mise à jour ao anatiny ao dia ho tazanao ao daholo. Ary raha ohatra ny zavatra ataonay dia mba soutenir zay un petit j'aime mba ahafahan'ny algorithme miakatra sy manao référencement mba ahafahanay mitondra olona intéressant foana amin'ity émission antsika ity. Tonga soa eto amin'ny Aotra Rija Tahiana. Tratra soa dia misaotra indrindra amin'ny fanasana. Ny nahafantarako an'izany Rija Tahiana zany voalohany tena tamin'izaho mbola kely. Angamba mbola 13 taona na 14 taona efa ela nahafantarako anao tao amin'ireny Pazzapa émission lancer-nareo ireny. Efa ela ve niainanao tao anatin'io sehatra io? Ie, satria efa 20 taona zany efa mahery, efa mety efa 20 taona satria nanomboka raha Pazzapa aloha izao nanomboka 3 sy 4 arivo dia efa 13 taona zany izay. Dia tena efa ela ka fa eny anatin'ilay izy eny nisy zatra niova be dia be ihany tsy hoe nijanona nanao an'izay foana fa nisy nandelo kely tady dia aveo tady dia aveo tady dia tao anatin'ny tontolo médias foana ihany nefa. Fa firy taona Rija tamin'ny nanao an'iny Pazzapa iny? Pazzapa nanomboka niditra ny asa aloha za 20 taona. Dia Pazzapa 20 taona zany tamin'izany. Dia inona nahatonga an'ilay hoe ndao rangahy antsika hanao émission visio émission amin'ny télé ohatran'ireny? Ny tomboan'izy iny somary hoe rehefa ilay mijery fandarana any ivelany dia nisy hita hoe ahoana moa izany hoe malaza be mandeha be ny télé-réalité ohatran'ny hoe concept vaovao mihitsy izy tamin'izany. Dia efa nanao concept hafa ihany tao alohan'ny Pazzapa fa zavatra kelikely 2 semaines hoe reel teenage izay. Izy io zany ohatran'ny hoe manaraka artista nandritra ny tournée nataony dia mampiseho ny fiainany satria izay moa ilay hoe télé-réalité hoe mampiseho ny aty ambadika tena ambadika mandritra ny fotoana elaela fa tsy hoe ilay ao amin'ny coulisses fotsiny. Dia manaraka ny fiainany, aiza mipetraka, manao inona izy rehefa 2 andro. Dia iny avy eo no nihitatra ny tany ivelany avy eo ihany koa nisy télé-réalité resaka mozika ohatr'ireny hoe mampiasa fampisehoana fifananankira. Dia iny lasa nihitatra hoe andao avadika indray ilay izy avadika concept hafa hoe mampilalao an'ny olona le télé-réalité. Dia izay no netombohan'ny Pazzapa. Zavatra kelikely koa netombohan'izy iny raha tsaroanareo fa avy eo ilay izy hita hoe tena tonga dia tian'olona be dia nihitatra. Iny ve zany iny ny émission na télé-réalité voalohany indrindra teto Madagasikara zany? Iny zany ny voalohany ataoko hoe faharoa na izay manaiky satria le reel teenage ny voalohany ilay nanaraka ny tarika unique izy tamin'izay fotoana izay dia iny zany atao hoe télé-réalité voalohany fa ny Pazzapa no télé-réalité musicale voalohany hoe fifananankira. Hatramin'izao ve izy mbola mitohy? Tsy mitohy intsony. Efa na tamin'izany ary nisy fotoana teo amin'ny saison fahafito efa natsapa ihany izay hoe somary miena ny fanarahan'olona an'ilay izy. Hitany amin'ny ohatrany hoe tapakila isana voty. Izy tsy hoe miena be fa hita hoe somary midina
de efa tsapanay zany hoe manomboka efa tokony hiova zavatra hafa ty izy ty de efa najanona tamin'izany. Avy eo le izy moa mitohy kely ihany taty aoriana satria nisy ohatran'ny natsaritsary kely ny olona, misy nostalgie kely de nisy ihany ny next gen taty aoriana. Fa ohatran'izay ihany koa hoe rehefa hita hoe manomboka tsy tena hoe mahaliana de teny mbola tsy hoe arina be de tokony hoe hiova zavatra hafa. Alohan'ny hidirantsika lalindalina kely momba an'izay expérience anao momba ny télé zay, mba tiako hita aloha hoe hatramin'ny voalohany mihitsy zany inona no fahatsiarovana voalohany indrindra tany amin'ny mbola kely zany hoe za nga ohatrany tiako ty zavatra ty fa andeha hianatra an'ity aho. Mijery télé ihany angambany, mamaky boky. Za koa aloha tia mamaky boky de tia namaky ohatra hoe ny ao an-trano ray aman-dreniko mamaky magazinina koa. Ankoatran'ny boky de mamaky magazinina. De rehefa avy eo mijery télé matetika ohatrany hoe nahafinaritra anahy le zavatra hitako amin'ny télé hoe ohatrany tiako ny zavatra ataony, ohatrany hoe tiako raha zany eo amin'ny toerana eo mbola kely aho tamin'izany. Rehefa avy eo mbola somary salasala ihany aho fa ny tena natapa-kevitra anahy nanao devoirana français any am-pianarana de zay ny fanontaniana hoe inona ny asa tianao atao rehefa lehibe, dissertation le izy. De tamin'izay aho mbola misalasala amina safidy maromaro fa nieritreretra fotsiny hoe ataoko an'le mpanao gazety ny ato anatin'le dissertation. De kanjo moa le dissertation nahazo 20/20 na le mpampianatra ary nyteny hoe tsy fanome zany ho ana dissertation fa ty anazy ty mety tsara tsisy diso, de lasa nitazomiko le izy hoe mety amiko zany ty. Lycée zay? Tany amin'ny collège, classe de 3e. De lasa nitazomiko le izy nanomboka teo de tena tonga de tapa-kevitra hoe mpanao gazety zany no ataoko. Mpanao gazety amin'ny fahitalavitra satria za mijery télé fa mety hoe amin'ny magazinina koa. Tamin'ireo anankiroa ireo fa oza hoe mpanao gazety fotsiny aloha fa mety na boky na fahitalavitra. De nitohy foana zay nakany amin'ny lycée? Teto Madagasikara ihany ianao nianatra? Ie, teto Madagasikara foana nianatra de tamin'ny sekolim-panjakana foana. Reniko mampianatra amin'ny mpampianatra de amin'ny sekolim-panjakana de izy tena nametraka an'izay mihitsy hoe tsy maintsy amin'ny sekolim-panjakana foana ny mianatra mandra-pahavita amin'ny fianarana fa iny ny atokisany indrindra. Fa le izy koa anahy zany hitako hoe nanampy be le tonga de fantatro hoe mpanao gazety ny tiako atao. Ohatra hoe mifidy série zao de tonga de fantatro hoe littéraire zany mety aminahy. Na misy manodina resaka hafa ara hoe littéraire zany ve tsy tsotra kely anina fa le izy efa fantatra ato aminahy hoe zay ny mety amin'le tiako atao. De rehefa afaka baka koa de tonga de fantatro hoe any amin'ny zavatra ohatran'izay zany tokony tadiaviko. Fa mbola tsy nisy fianarana journalisme aloha tamin'izany fa communication de tonga de natao zay nidirana tany. Communication tao anatin'ny études françaises ary le izy, tao amin'ny faculté des lettres. Tany Ankatso zany? Tany Ankatso. Navita elaela tany Ankatso? Navita licence zany vita tao amin'ny communication tao amin'ny études françaises. De rehefa vita nandritra an'izany mbola nanao licence no nitsangana ny école de journalisme tany Ankatso. De efa fantatro hoe tokony ho andray ahy zany rehefa vita ty satria mety tsy mbola ampy le narako ao communication. De vita ny licence de naka ny maîtrise tao amin'le journalisme. De taiza ho aiza tamin'izay vanim-potoana izay nahatsapanao hoe tena efa manana an'le traikefa anao le journalisme sa efa naturel ho anao foana ve le aisance resaka amin'olona sy sa zavatra nianarana zay? Ianarana le izy fa nazara tsy mbola natsapa hoe ananako le izy na za nianatra na za niasa ara mbola niasa angambany aloha efa nanomboka niasa zay vao tena hoe natsapa hoe efa manomboka hay amin'izay le izy. Fa raha nianatra aloha mbola tena tsy azo antoka mihitsy hoe tsy mbola natoko tena hoe haiko le izy na hoe mety le zavatra ataoko fa tena mbola mianatra. Fa rehefa avy eo nisy ihany ny stage, misy ny asa de rehefa tena niasa angambany nanao ny reportage voalohany mihitsy de zay vao tena hoe mbola tsy tamin'izany asa voalohany koa raha mbola tsy mipoitra tarehy zany, tsy hoe za manolotra fa voa off le anina de reportage le feo lafika an'le reportage iny no mandeha. Mbola tsy natoko tena koa hoe afaka mipoitra sy manolotra fa tena taty ambadika foana de feo foana no tena mandeha. Misy kely ihany ohatra hoe misy live zavatra kelikely zany fa tsy tena mbola natoko tena hoe mety tamin'izany. Nanao fomba azahoana ny asanao voalohany tamin'izany? Ny asako voalohany de tao amin'ny RTA aloha ny fomba nahazahoako anazy namaly annonce
Tena marina mbola nianatra teny amin'ny journalisme de nasaina nitady stage zay de ohatry ny mpianatra rehetra de rehefa nandeha ny mitady stage de nahita an'le annonce ny RTA hoe mitady journaliste ry zareo de nametrahako demande izy hoe stage no tadiaviko stage-na 3 volana amin'ny journalisme de nalefa tao ny anina de nivaly moa le izy avy eo nisy test nasainy zareo nataoko mbola tsy niteny izy hoe ina fa nanao test kelina rédaction sy ny sisa de tao aorianan'le test indray natsony de entretien de tam'le entretien teneny hoe ianao mitady stage fa zay mitady mpiasa fa raha mety aminao tonga de hiasa de raisinay ianao ny ampitsin'iny angamba namaly an'zareo nihetrehatra kely de osa hoe eny ara fa aleo hiasa zany fa matoa nety le test rehetra nataoko teo de efa mety vonona zany hiasa de sady niasa nianatra. De inona ny fahatsiarovana nahafinaritra anao indrindra tam'izay asanao voalohany zay? Be de be ihany aloha ny zavatra hoe nahafinaritra fahatsiarovana nahafinaritra tam'le izy le asa kotsiny hoe manao fanadihadiana, manao reportage, mitety toerana be de mahita karazana fiainan'olona, mahita olana aloha matetika hita fa mahita karazana fiainan'olona hitako hoe nahafinaritra le izy. Fa raha tena hoe nanamarika anahy angamba ny nanao reportage momba ny Christmas zay koa momba ny dadabe Noely de nanontany ankizy kely tena ankizy tena mbola 5 taona 1 taona de nahafinaritra be anahy daholo ny valiteny zareo aloha tanatin'le reportage de hitako hoe nety be ny tondrana le reportage rehefa avy eo koa le izy rehefa nandeha de ny ampitso nandehanany tanaty vaovao de niteny anahy ny DG hoe tsara be le izy zavatra ohatrany hoe nahafinaritra le izy satria hoe vao 2 volana nanomboka ny asa de nahafapo anahy aloha le zavatra natao de nefa le olona koa afapo ny audience moa am'zany mbola tsy tena fantatra hoe nety ve ho amin'ny mpijery fa hoe zay rehetra atao fotsiny aloha hitako hoe samy afapo tam'le izy de nahafinaritra be anahy le izy hitako hoe motivation be manosika be le izy de zay angamba no tena hoe raha tena tsy maintsy hifidy anankiray. Nanomboka teo 4 volana tao aoriana reo nanana le idée hoe ndao hanokatra an'le Pazzapa am'izay? Mbola taona tao aoriana ka 2 taona tao aoriana nanomboka ny Rija Teenage de 3 taona tao aoriana ny Pazzapa zany hoe mbola tena mpanao gazety aloha nandritra 2 taona de avy eo nanao an'le Rija Teenage kely 2 volana 3 volana teo angamba mety hoe niasa tanatin'le izy de ny embolana tao aoriana zay no nitsiry ny hevitra hoe hanao Pazzapa de nanomboka ny tournage vadika département hafa mihitsy moa tam'izay satria ndray mpanao gazety ndray manao fandaharana. Ray manao fandaharana. Inona no zavatra hitanao tena samihafa an'le mpanao fandaharana amin'ny mpanao gazety zay? Le izy aloha mitovitovy ihany samy maka sary, samy maka feo samy maka mety hoe misy fotoana raha hoe samy maka vaovao, samy maka sary fiainan'olona ihany fa raha le ny asako manokana eo amin'le hoe mpanao gazety angamba zavatra fohifohy, zavatra kelikely, tena zavatra mitranga anankiray fotsiny tena hoe mila hoentina sy tantaraina fa le taty amin'ny fandaharana misy hoe zavatra lavalava, tantara be kokoa le tantaraina. Avy eo moa le izy tena miditra amin'ny hoe lalao, fifaninanana raha amin'ny Pazzapa manokana de tena ohatrany hoe efa tena hoe le lalao mihitsy le izy fa tsisy hoe vaovao inona fa na izany ara misy tantara hoentina foana ihany anatin'le izy hoe misy miresaka momba le mpifaninana, miresaka momba le ankizy de mitantara ny zavatra iainany mandritra ny fifaninanana de fa somary hoe mitovitovy ihany le izy fa le iray zany somary hoe mifantoka kokoa amin'ny tantaran'olona lavalava. Tonga de nao mihitsy ny tompon'andraikitra voalohany tamin'io? Rija Teenage zany no tompon'andraikitra voalohany miaraka amin'ny direction misy hoe programme sy ny sisa. Ny Pazzapa anankitelo zay ny Lily, Christian de zay telo niaraka nanao Pazzapa. Ohatrany ahoana ny structure na ny organisation na équipe-na tournage anankiray? Ny structure aloha zany ho an'le fahitalavitra ohatran'ny orinasa rehetra misy DG, misy directeur ny programme, ny production. Zay ao anatin'le hoe production zany natao hanomana ny fandaharana. Département ny mpamorona de avy eo misy ihany koa ny technicien zay manana ny tale manokana ihany koa manao ny resaka hoe sary, feo. Tsy raha hoe ataoko organigramme le izy de mitovy zay ny technicien sy ny animateur.
dia miara-miasa miaraka manao an'ilay izy miaraka mieritreritra hoe inona mety aiza ny paozin'ny plateau, aiza ny angle tokony hakanan'ny olona ohatran'izao nera. Tamin'izany zany ny animateur anankitelo mitovy ny asa ataony je dirais ny andraikitra. Zay telo? Nareo telo? Ie, mitovy zay telo ny andraikitra satria niaraka namorona an'ilay fandarana. Avy eo zay samy manana ohatrany hoe andraikitra kelikely fotsiny hoe Lili zatra kokoa resaka administration rehefa tokony hanoratra taratasy, manamboatra ny fiche de note sy ny sisa. Za ohatra mahay kokoa rehefa ohatra resaka amin'ny hanao interview an'ilay mpifaninana dia ohatran'izay somary fa io tsy hoe tsy maintsy ho zay hoe tena hoe andraikitra raikitra le izy fa misy fotoana izay manao ihany ny taratasy rehefa ohatra hoe sahirana Lili na anona fa ohatrany hoe amin'ny sam'izay fotsiny le izy fantatra hoe izy mahay kokoa an'le izy na ohatra. Efa nisy fotoana ve nareo telo mifamaly na hoe nareo sy l'équipe iray manontolo mihitsy mifamaly dia tena conflit tsy mifampiresaka mihitsy tao anatin'izay. Mety hoe nisy tao zay famaly, mety misy tao zay tena nisy tena mino hoe nisy fa tsy tsaroko, nisy fotoana hoe miady hevitra fa ohatrany tsy tonga taminy hoe niady tsy mifampiteny angambany. Mety hoe nisy nitranga tamin'izay ohatra hoe eo amin'ny satria ilay nyteneniko izay hoe département hafa ohatra ny lafiny teknika dia ohatra hoe mifanao fotoana dia misy iray tsy tonga na hoe izay ny tara na hoe zareo ny tara na dia mety hoe misy mifamaly kely fa ohatrany tsy tonga tamin'ny hoe ady be aloha ilay izy. Rehefa vita Pazzapa dia inona ny lesona tena hitanao tao anatin'iny émission voalohany iny zany? Satria nanohy nareo avy eo. Lesona hitako hoe azo raisina voalohany aloha raha hoe Pazzapa voalohany fotsiny tamin'ny voalohany vao navita an'ilay fandarana dia tonga dia zavatra tsapa hoe mahavita zavatra ngeza be tsika satria ohatrany hoe ngeza ihany le zavatra asa be ihany le izy nefa vita tsara. Ny retour tamin'ny olona tsara daholo dia ohatrany hoe tonga dia izay hoe mbola andao atao ngeza kokoa. Teo amin'ny firy teo moa zany participant Pazzapa raha tamin'ireny dia raha sur firy ny épisode rehetra efa produisiavanareo dia firy no en terme d'audience sy ny sisa. Mpifaninana tena tonga 5,000 tany tamin'izany ny era Madagasikara io mety hoe 3,000 teo teto Antananarivo 2,000 eraky ny faritany fa rehefa avy eo iny moa avy eo mitsana dia le 20 ny eo amin'ny tena hoe nalaina sary sy natao fandarana nandritra ny 3 volana. Tamin'ny voalohany dia efa nanao izay hoe misy fandarana isan'andro mandritra ny 3 volana mamoaka 5 isan-kerinandro 20 eo zany isam-bolana 80 zany ny episode ilay kelikely. Avy eo misy an'ilay hoe prime le tena fampisehoana iny anankiray isan-kerinandro dia eo amin'ny 12-14 eo iny anatin'ny saison ray. Saison ray izay fa ny saison Pazzapa nisy 12 ny saison avy eo moa iny isan-taona le izy fa tsy tena hoe tsy hoe vao vita ny iray dia tonga dia nanohy fa vita ny iray dia maka pause kely dia izay vao manohy. Tena le izy aloha révélateur de talent. Le izy tsy tena nieritreretina ho zay raha tamin'ny voalohany tena hoe milalao na izay nisy fotoana ny teny an'izay ihany tamin'ny olona hoe ohatran'ny raisinareo matotra loatra le izy satria misy olona tamin'izany mbola tsy nisy tena hoe réseaux sociaux edivan'olona fa amin'ny radio ny tena misy le miantso dia miditra mivantana dia maneho hevitra dia izay ny tena nisy ihany forum taty amin'ny internet dia tena misy marary fo be misy miady be dia izay somary mamerina kely foana hoe lalao le izy fa aza entina mipobe fa avy eo le izy tsapa ihany hoe marina satria misy talenta tokoa mivoaka anatin'ilay izy fa tsy tena izay nefa ny tena hoe nataonay tanjona tamin'ilay izy fa tena hoe milalao dia misy mpandresy. Dia ankoatra ny Pazzapa inona koa ny zavatra efa nataony Rija raha resaka émission zany? Fandarako voalohany indrindra zany ankoatra ny ala tao amin'ny mpanao gazety resaka film Projection Privée, nisy Sangy Sary resaka caméra cachée izay somary efa mandray kely an'ilay hoe télé-réalité ihany izy tamin'izay Sangy Sary fa nisy hoe tantara nentina fa le izy caméra miafina vao mainka tena nampiseho réalité. Boîte noire resaka interviewna olo-malaza. Tena tsarokoroko daholo aloha zany tena hoe forger le zavatra tao amin'ny fahatanorana daholo mihitsy zany. Inona ny formule rehefa hanamboatra émission anankiray hoe tena zavatra mila apetraka sy maîtriser
mba hampalavy an'le émission. Tsy matematika le izy de tena tsy misy hoe rehefa zao sy zao miaraka de mety io. Misy fotoana mety hoe misy eritreretinao hoe mety fa rehefa avy eo tsy mety. Misy mieritreritra kely fandarana natao tsy voatery hoe fandarana nataoko fa mety hoe nataon'ny hafa na le mpiara-miasa reny ary. Misy fotoana ihany hoe eritreretina mety le izy fa avy eo tsy mety. Raha ohatra hoe resaka ny fomba fiainganay sy ny famoronako manokana fotsiny de nieritreretiko hoe tiako sady tian'olona. Eritreretiko hoe tian'le olona mijery an'izany. Tian'le olona mijery an'le fandarana ohatran'izao tian'le olona mieritreritra hoe raha zaho koa nefa ve mijery an'izany de tiako ve mijery an'izany. Zay foana angamba ny aloha ny fanontaniana mety hoe miainga de ny fomba hitondrana anazy koa hoe ohatran'izao ny halavany raha zaho ve mijery ny halavan'le izy ohatr'izao vitako sa lava loatra sa fohy loatra. De avy eo mieritreritra hoe raha olona indray de mihodinkodina manodidina an'ireo foana ihany angambany. Le izy hoe miankina amina vision-na olon-tokana sa tsy maintsy olona marobe no manapa-kevitra momba an'le émission? Tsy maintsy miainga amin'ny vision-na olona iray aloha le izy raha fijeriko azy. Raha ny zavatra niainako. Niainga tamin'ny anay na ohatra raha hoe Pazzapa hoe izay anankitelo niaraka nanao an'le izy niainga tamina eritreritra anankiray ihany le izy fa mety izay telo niaraka niresaka teo de avy eo de hoe ay mety izany fa misy iray ihany aloha no nanana hevitra hoe andao no fifaninanana de avy eo zay manampy hoe andao atao ohatran'izao. Fa le izy tsy maintsy miainga amina olona anankiray nefa mandalo na tsara zavatra le hoe anatina orinasa de mandalo olona be dia be koa le hevitra. Misy ny resaka programme ny ao raha tamin'izany zao ohatra misy directeur de programme tsy maintsy mijery kely hoe mety ve zany. De izy miteny hoe mety io fa na hoe tsy mety fa ataovy ohatr'izao kely ho vao le halavany. De rehefa avy eo misy ihany koa ny mpanohana ny sponsor rehefa matetika aloha zareo tsy tena hoe manana hevitra be intsony tsy tokony hanana hevitra be intsony amin'le izy fa hoe na le izy tiany na tsy tiany fa avy eo izy mety fotoana miteny ihany hoe mety aminay fa ohatran'ny fohy loatra na mety fa tsy ampy fa raha mety ve raha ampiana ohatr'izao de mbola mandray an'izay koa zay. De zay rehetrarehetra zay no hitako hoe mifanampy de mahatonga le fandarana hoe mety. Taiza ho aiza tamin'ny karieranao ianao natsapa hoe tena raikitra ity ary tsy afaka mihevitra intsony efa sura zany fa zao ny lalana hodiaviko. Sa efa nanomboka le tamin'ny mbola kely teo? Tena efa nanomboka tamin'le mbola kely. Le izy aloha zany ohatran'ny hoe fijeriko azy fanapa-kevitra ihany hoe zay de zay fa afaka miova hevitra raha te hiova hevitra fa tsy niova hevitra mihitsy de rehefa nanomboka hoe tafiditra niasa de tsy nisy fotoana koa hoe mbola eritreritra hoe hiova fa ohatran'ny hoe tonga de efa mety ity fa aleo ady foana. Le izy koa fijeriko anazy aloha zany raha ho anahy manokana tsy fantatro hoe satria ve efa voafidiko hatrany amin'le mbola kely hoe zay le asa tiako atao fa hitako hoe ohatran'ny hoe sosasosa be daholo le zavatra rehetra. Mety anton'le izy hoe mazava be ny safidiko na mety hoe vintana koa tsy fantatro fa fijeriko azy aloha no le hoe za hoe mazava be le safidy de tonga de ohatran'ny hoe sosasosa hoe ohatra hoe nanala baka tonga de afaka tsy misy hoe nanala fanadinana hafa ohatra teny amin'ny licence de afaka maîtrise afaka nanao entretien tamin'le asa tonga de voaray. Ohatran'ny hoe fijeriko anazy zany fa tsapako anazy ohatran'ny hoe sosasosa de tonga de tsy nieritreritra mihitsy hoe hivily lalana ty fa hoe mety ty zany. Nanana expérience ianao tao anatin'le émission? Taty aoriana moa zany ianao namorona activité maro indrindra amin'ny asa amin'ny Dream de misy an'io Secret Box, Rising Travel and Tours. Taiza ho aiza tao anatin'ny karieranao ianao natsapa amin'izay hoe aleo andrara. Nisy fotoana tamin'ny Pazzapa 4 angambany. Nisy mpanao gazety nanao interview ana manokana ohatran'izao. De nanontany izy hoe aiza ho aiza ny ahitanao an'ny tenanao afaka 10 taona. De ohatran'ny somary lasa tsy maintsy nieritreritra lavitra be tokoa tamin'izay. De tamin'izay no efa niresaka taminazy ohatran'ny andrara hanao zavatra ana manokana amin'izany. De tamin'izay zany efa nanomboka efa nitsiry ihany le hevitra hoe hametraka an'izay fa le asa moa nandeha tsara mety tsara daholo koa mbola tsisy hoe sady tena naka fotoana be de tsisy hoe nieritreretana an'izany hoe hanao an'izay fa tena déclencheur tamin'ny Covid
satria nijanona betsaka nijanona ny asa ny tao aminay nitohy foana ny asa tao amin'ny juminina fa tsy hoe nijanona fa niena le izy hita hoe ohatra hoe tsy maintsy any an-trano tsy mahazo nandeha studio de betsaka ny orinasa hitako hoe nitaraina hitako hoe lasa somary mipoitra kely zany misy zavatra fragile ihany ao anatin'le hoe miasa de andao nanam-potoana koa moa za tamin'izay satria hoe mijanona ao an-trano foana de hoe aleo atao amin'izay le fandrarana de nanangana an'ireo le secret boxing zao tao anatin'ny Covid. De tao anatin'izay koa zao nisy fotoana nanao ny Pazzapa school tao anatin'ny Covid nieritreretana an'iny hoe sekoly anay manokana mihitsy mampianatra ankizy mihira sy mandihy. Tena Covid angamba zany no tena hoe nahatonga an'le izy. Mbola existe i Pazzapa school zao? Pazzapa school tsy misy tsony aloha fa iny tena mbola mieritreritra hoe mbola tsy maintsy hitohy. Ahoana ny fomba iainanao an'le hoe ho ajanona kely aloha ty projet anankiray ity de ho anao ve zany ohatra hoe karazana déception sa plutôt hoe pause kely fotsiny ahafahantsika mitsangana indray avy eo manohy amina fotoana tsaratsara kokoa? Misy ilan'ny déception ihany aloha le izy na hoe raisina be ihany ary aloha hoe makabahana. Mahatonga le izy koa tsiny ohatran'ny hoe misy fiovana tsy maintsy hoentina zany ao anatin'le izy de rehefa hoe misy fiovana hoentina de misy zavatra mety hoe tsy nety zany tao. Tsy tena hoe raisiko ratsy aloha le izy fa raisiko ohatran'izay hoe makabahana izay ihany. Amin'ny Pazzapa ve misy trucage sa zavatra tena izy daholo ireny? Be dia be aloha ny eritreritra an'izay satria izay niteneniko izay misy marary fo be, nisy miantso. Le izy tena tsy misy trucage mihitsy na hoe ny zavatra mety hoe tantaraiko anareo eto mbola tsy ndresahanay tamin'olona engany ka tsy be din'le namako fa na izay ara manana ny préférence anay ao anatin'le candidat ireny. Rehefa tena mandeha ny aty amin'ny voalohany aloha anatin'le olona 5,000 tena tsy misy hoe ry tiako na ty fa tena mandeha fotsiny ka sina miasa de jury izay lan'ny jury eo mety foana. Ho anay zany tsy miditra any akory izay fa misy hoe ray aminay indray manao jury eo fa rehefa ohatra hoe izao no tapaky ny jury de lasa foana. Ny aty amin'ny prime iny misy jury koa fa misy an'le votin'ny mpijery de nisy fotoana izay anatin'ny votin'ny mpijery tena tsy mitovy hevitra amin'ny mpijery mihitsy de zay tsy hoe zay zany lasa mipetraka ohatran'ny mpijery koa indray misy fotoana zay rehefa mandeha ny pub de mivoty zay fa tiako tenenina hoe zay tsy manana accès hoe hanovan'le izy avy ao anatiny fa tena mipetraka ohatran'ny mpijery zay de mifidy zay misy fotoana izay mifidy koa ara fa tsy lany ihany le fidinay. Tsy nisy ekipa be dia be ny asa tanatin'ny Pazzapa, misy ny direction ny orinasa, nisy commissaire au jeu sarotra be tsy nieritreretra tsy nandalo tao an-tsainay akory ary aloha fa hitako hoe sarotra be na nisy ary izay eritreritra izay hoe ianona ny tianay na izay koa ara tsy mitovy hevitra na izay telo tompony hevitra ara teneniko anareo Pazzapa 1 zao ohatra hafa ny mety nieritreretra tiako kokoa raha mpandresy de nen'ny zareo hafa ny tiany kokoa raha mpandresy tsy nitovy hevitra izay de izay le izy hoe nentina tamin'iny fotsiny de tena nanaraka ny izay hoe tian'olona na ny votin'olona misy fotoana tsy mety aminay le valin'le fifidianana fa ekena. En termes de budget mais amin'ny ohatrin'io zany manomana émission ohatran'ireny? Raha nisan'ny olona miasa aloha angamba ny teo amin'ny 100 teo. Ny budget raha tena zavatra ngeza be misy fotoana aloha izay tena azo atao hoe nirobaroba loatra ihany. Misy fotoana ohatra hoe mandeha any amin'ny faritany mandeha fiaramanidina fa tsy nandeha fiarakodia. Misy fotoana mety hoe raha meisa mety eo amin'ny 100 millions 150 millions ariary eo ao anatin'le hatramin'ny casting rehetrarehetra. Hatramin'ny satria ny mandeha manomboka misy hoe casting any amin'ny faritany eo amin'ny 6 volana eo. Ary en termes na rentabilité indray, ahoana ny fomba hitsarana hoe rentable ty émission anankiray ty na tsy de tokony mahazo sponsor ohatrany ahoana eo de ohatrany ahoana ny ao ambadika iny? Zay no fomba hitsarana anazy angamba hoe voasahan'le sponsor ve le budget. Sponsor ray ny vote moa tao ihany fa iny angamba ataoko hoe kelikely fa ny sponsor sy ny pub mandeha mandritra an'le fandarana mbola misy koa mantsy
De rehefa hoe vita ny saison raika hita hoe mihoatra na hoe mba farafaratsy nitovy tamin'le lany le vola niditra de zay no azo atao hoe rentable izy, nety le izy. Ny vola niditra amin'ny sponsor io zany na amin'ny dokam-barotra. Iny le partie resaka antsika eto momba an'le partie hoe mbola atao anatin'le tontolon'ny télévision traditionnelle sy le émission Pazzapa. Fa taty aoriana moa zany efa nanomboka nahazo fahana be ny réseaux sociaux ary tsy afa-manoatra intsony. Ary hita tamin'ny hitako hoe tamin'ny stratégie an'i Rija koa zay hoe lasa plus réseaux sociaux ny format, misy format short kokoa. Nanomboka ho viany Rija ny tena décidé hoe andao am'zay ary ho présent kokoa amin'ny réseaux sociaux, Facebook io ohatra. Facebook nanomboka 2018 nisy fikambanana zay niresaka tamina fikambanana mihan-tanora de ry zareo tena niresaka tamiko elaela mihitsy zay niteny an'izay hoe andao hanao zavatra ao amin'ny réseaux sociaux mampianatra ohatrany hoe misy zoky miresaka amina zandry ao amin'ny réseaux sociaux. De zareo tamin'izay fotoan'izay niresaka hoe aleo page le izy, page hafa mihitsy fa tsy ny compteko perso. Zany hoe talohan'io fotoana io ny réseaux sociaux tena ohatrany hoe ampiasaiko ohatrany hoe zavatra personnel mijery ny compte de tamin'io le izy lasa hoe nisy page de niaraka mieritreritra ny contenu foana zay. De ngamba ny ataoko hoe taona taorianan'izay nisy olona hoe hanao dokam-barotra niresaka tamiko de hoe ahoana amin'ity pagenao ty fa ohatrany mety aminay. De nanomboka teo ngamba lasa ohatrany hoe nitsilo izy hoe afaka atao zavatra anankiray manokana mihitsy ty page ty na resaka éducation na resaka zavatra commercial miditra anatin'le izy. De ngamba ny ataoko hoe teo zay isaorako betsaka an'le association satria nanome hevitra an'le izy tsy tany amin'ny resaka hoe asa na resaka entrepreneuriat le eritreritra tamin'le réseaux sociaux tamin'izay fa resaka fanampiana, resaka éducation de napitatra an'le hevitra. Taiza ho aiza teo indray no nanaovanao an'le Rising Travel and Tour? Nandeha vacances de mahita nandeha vacances tany ivelany de mahita an'le any de hita hoe resaka amina agence tany ivelany zay ohatrany hoe nandray anay. De rehefa avy eo ohatrany hoe azo atao kosa le izy efa nisy nanao ihany koa moa teto de avy eo hita hoe afaka atao ohatr'izao ty mampiavaka anazy. Iny koa tsy zarery fa niaraka tamin'ny tompony Jumina ihany zay sy Christian. De avy eo zay niarana hita an'le hevitra moa hoe andao atao any Rising Travel. Zay mihitsy ny tenen'ny Rija hoe aleon'ny Rija kokoa miinvestir amina voyage toy izay hoe mividy zavatra fananana zavatra objet anankiray. Inona mahatonga an'izay? Mety efa hatramin'ny kely koa angamba zay zavatra zay satria ny papako miasa amin'ny compagnie aérienne de mandehandeha matetika zay de efa zatra an'izay ihany zay hoe rehefa misy fotoana de mandeha voyage. De na taty aoriana ary na lehibe raha ohatra hoe nanomboka ny asa de nanangom-bola de rehefa misy miangonangona de tena tonga de voyage nataoko voalohany fa tsy nividy zavatra. Hitako hoe mametraka zavatra kokoa le hoe mahazo misy souvenir be, misy ohatrany hoe hafaliana kokoa le hoe nandeha voyage. Io moa avy eo samy manana safidiny fa safidiko manokana fotsiny zay hoe nenahy tonga de any foana mihitsy matetika. De verena kely le resaka réseaux sociaux reny. Ianao hoe am'zao efa manana équipe dédiée mihitsy ao ambadiky ny présence anao amin'ny réseaux sociaux? Ataoko hoe tsy hoe ekipa fa mpiara-miasa ivelany ohatrany hoe prestataire misy ihany fa tsy hoe be de be koa. Zay ny hitako tombony ihany koa amin'ny réseaux sociaux afaka misy hoe tsy voatery hoe ekipa ngeza be, mety hoe rehefa tena hanao zavatra ngeza be raha ohatra hoe hanao tena fandaharana be mihitsy de tena ilaina ihany le ekipa fa raha amin'ny zavatra ataoko amin'izao aloha de vitsivitsy ihany zay misy ny prestataire ohatra ny manao ny mpiara-miasa amin'ny agence ny resaka dokam-barotra sy ny gestion pub fa ny teknika koa reny angamba ny tena hoe fixe aty amina tsy be da be roa telo. Azo lazaina hoe influenceur zany zao Rija sa mpanao gazety sa mpandrara? Izy rehetra. Ataoko hoe le influenceur misy asan'ny mpanao gazety ihany netiko ao anatiny.
De afaka tazomina le mpanao gazety raha ho manokana satria mbola ataoko ihany koa le asa moa iny etsy andaniny fa izy rehetra angambany samy mitambatra ao daholo. Raha tokony hidécrire ny fomba fisainanao sy ny fitondranao amin'ny fiainanao ianao de inona ny itenenanao anazy? Angambany ny fomba hitondrana ny fiainako rehetra hatramin'izay sy ny eo amin'ny resaka asa de hoe manampy ny hafa na miasa ara le izy de asa manampy ny hafa foana de nefa zavatra tiako koa ny manao anazy de rehefa zay fotsiny de mandeha ho azy. Nisy fotoana zay nandeha nanao couverture ny événement anankiray hoe US Africa 2014 tamin'ny 2014 Rija. Mino aho zavatra événement ngeza be izy io. De mba tantarao kely hoe inona ny tao ambadika eo? Sommet US Africa nikarakarain'ny filoha amerikanina Barack Obama tamin'izay de niantso ny filoha afrikanina rehetrarehetra izy de tao anatin'ny firenena 20 teo no natsoina de isaky ny firenena anankiray de nisafidy mpanao gazety anankiray izy ohatra hoe niantso ny filoha malagasy izy de nila mpanao gazety malagasy izy no miantso anazy fa tsy le ny filoha mitondra ny mpanao gazetiny fa misy mpanao gazety iray isaky le firenena izy no miantso anazy ny gouvernement amerikana de ny taty Madagasikara zany no fidiny zareo zay hitako hoe tena fahatsiarovana be aloha le izy de afaliana be koa satria za mbola tsy tany talohan'io fotoana io de hoe tena ho an'ny voalohany zay couverture an'le fotoana le fionany amin'le filoha afrikanina no tena natao fa tao anatin'le fanasana nisy 3 herinandro nentiny nitsidika zavatra be dia be ohatra hoe nitsidika ny service de presse ny Maison Blanche ny Pentagone ny tany amin'ny siège ny CNN ny Coca-Cola ny siège nentina nitetitety zavatra be dia be tena feno zavatra nianarana be dia be. Fa tamin'izay zany ianao mihitsy nametraka ny candidature anao sa hoe tena nisafidiany zareo? Ary zay ny tena mahafinaritra an'ilay izy tsy nisy candidature tsy nisy hoe mametraka dossier fa zareo ny antso. Ny ambasady nampiantso anahy ihany de nampiantso hoe omeo CV omeo extrait ana zavatra reportage efa nataonao. Tsy fantatro hoe be dia be hoe zay nanao an'izay de nisy sélection tao fa za aloha tsy nametraka hoe candidature fa zay no natao hoe niantso izy de nasaina nandefa CV. Tao anatin'izay expérience anao rehetra zay, inona indray no zavatra imprévu indrindra nilan'ny gérenao? Le fotoana aloha efa be dia be ihany le fotoana niasana de mety hoe nisy fotoana ihany tao anatin'izay mety hoe nisy imprévu. Tsy tena tsaroako be raha zavatra hoe ratsy na zavatra hoe nampatahotra na hoe zavatra tsy nety fa zavatra tsara. Iny Amerika iny sommet US Africa iny angamba zavatra hitako hoe tena nanamarika tsy de zavatra nampozina mihitsy inona raha nao anara de zavatra tsisy tena hoe no manina sy nampozina daholo ny zavatra nitranga tany sy natao tany fatapatatra fotsiny amin'ny maha hoe mpanao gazety fa tsy tena misy ny ankoatran'izay angamba tsy tena misy hoe ratsy be nitranga. Satria Rija zany zao manana projet maromaro miaraka mandeha. De inona ny conseil hitan'ny Rija tokony ho ananan'ny olona justement manana gérer activité maromaro ohatran'ny Rija? Ny hitako aloha hoe conseil voalohany aloha hoe manomboka amina zavatra iray ihany. Sao de mbola tanora ohatra raha ny zavatra niainako mino aho fa tsy vitako raha tamin'ny za vao nanomboka ny asa ohatra hoe tonga de zavatra be dia be tamin'izany aloha sady nianatra ihany no ny asa. Ataoko hoe zavatra roa zany le izy de efa hitako hoe namizana be anazy zay fa ny hitako hoe mety hoe miasa zavatra anankiray aloha rehefa tena mandeha be iny de zay vao manampy hafa mandeha ho azy le atao hoe mandeha ho azy le anankiray zay vao manampy zavatra anankiray indray de raha mbola hitanao hoe afaka manampy de manampy. Le izy koa tsy na misy hoe mpiara-miasa ohatra hoe ny amin'ny agence de voyage ohatra ny anay misy olona hafa miara-miasa tsy voatery hoe miankina amina rery ny zavatra rehetrarehetra iny fa raha ohatra hoe mbola miankina amina le asa iny de tsy afaka hanao zavatra be dia be de zay angamba ny mety hoe torohevitra raha ohatra hoe zay ny tanjona hoe te hanao zavatra maromaro
de atomboka amin'ny anankiray aloha rehefa misosa tsara iny afaka ankinao amin'olo-kafa iny de zay anao vao manampy hafa indray Teo anandray ny organisation anao ara-potoana mandritra ny herinandro na mandritra ny ray volana satria anao zany zao mandeha foana. Matetika aloha raha ny asa ohatra hoe ny le création de contenu vitako ihany na aiza misy anahy. Ny ao amin'ny fahitalavitra no tsy maintsy miafy kely rehefa ohatra hoe mandeha. Fa ny ankoatran'izay fandaminana fotoana tena misy programa be mihitsy matetika misy andro ihany efa napetraka hoe rehefa andro zao manao an'izao. Rehefa andro zao aty amin'ny contenu, rehefa andro zao mieritreritra ny atsy amin'ny agence zany hoe anatin'ny herinandro zany mizarazara eo le asa rehetra. Inona zavatra tianao apetraka amin'ny olona amin'ny alalan'io asanao io? Efa niteny ihany ianao tao hoe partage. Fa ankoatr'izay hoe mety mbola misy zavatra hafa tianao koa? Partage eo ihany fa hoe le izy fijeriko anazy ohatran'ny hoe ny tokony hitondran'olona rehetra ny asany de hoe asa soa. Tsy hoe fizarana, fanampiana, tsy hoe tena hoe asa soa fa avy eo le izy andraisanao vola. De raha hoe asa soa mantsy zao amintsika mieritreritra de ohatran'ny hoe zavatra tsy andraisana vola fa le tokony hitondrantsika ny asa zany raha fijeriko anazy de zay hoe manao asa soa aloha. De rehefa hitanao hoe mety aminao manao an'le izy ho asa soa de zay vao tohizanao ho asa tsotra. Fa matetika tsika ohatran'ny hoe somary varimarina hoe na ohatra hoe mijery tsy resaka politika fa ohatra hoe rehefa zavatra andrasan'ny olona rehetra amina filohan'ny repoblika ohatra de hoe ny hanao asa soa manampy ny vahoaka rehetra fa rehefa eritreretina asa ihany koa le izy de zay mihitsy hoe na ny asanao io ara zany tokony ho vitanao koa ny mieritreritra an'izay hoe asa soa le izy ny vola avy eo fanampiny fotsiny. Zany hoe ny vola zany aza atao priorité. Ny vola aza atao priorité. Ary efa zay angamba no mety nahatonga le hoe l'argent ne fait pas le bonheur matetika na verimberina na de tsy tena betsaka ihany ara avy eo ny afaka hevitra tsy mahamarina le izy fa hoe aza atao priorité fa ny fitiavanao manao an'le izy de ny hitanao hoe impactany amin'le olona amin'le izy aloha jerena. Nisy an'ity citation anankiray ity niteneninao taminay. Tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne jamais. Nanamarika anahy izy io na de tsy voatery hoe hitako hoe tsy maintsy ho marina amin'ny olona rehetrarehetra. Tamin'ny naheno an'io tamina mbola kelikely mpanatoto horonan-tsary zay no nitenen'izy io tamin'izy nahazo trophée. Ohatran'ny hoe nipetraka be tato an-doha le izy satria rehefa ohatra hoe mieritreritra ny zavatra nataoko sy ny asa nataoko de mieritreritra hoe tena zany ihany tokoa le izy satria tamin'izany fotoana izany hoe tambola kely ohatran'ny hoe mbola manofa fotsiny hoe zao le asa tiako atao. Avy eo nefa napetraka le izy hoe tena tsy maintsy tanjona le izy de vitaina. Raha zavatra niainako zany rehefa naino an'le izy toa zay hoe marina zany teneny zany. De zay nitazomiko de zay nahatonga anahy namerina an'le izy taminareo. Fadika resaka hafa mihitsy hatramin'izao Rija mbola célibataire foana. De izy hoe choix de vie sa mbola tsy tonga fotsiny le fotoana? Ataoko hoe tsy tena hoe choix de vie fa mety choix de vie koa le izy inconsciemment rehefa tena eritreretina koa fa ataoko hoe mbola tsy tonga ny fotoana sy ny olona fa raha hoe tena hoe asainao misafidy nefa koa mety aby le choix donc tsy zay nanao hoe mety inconsciemment mety ho choix ihany le izy. Satria mantsy mieritreritra eto hoe rehefa manao médias ve de tsara kokoa ny célibataire sa plutôt ça dépend de chacun zany. Ie tena arakaraka ka tsy voatery satria samy manana ny fomba betsaka ihany ao amin'ny médias tsy célibataire fa mety milamina ihany. Avy eo mety hoe iny koa ve mampikorotana fa tsy mino aho fa tsy tena misy idirany loatra le asa fijeriko azy. Raha ohatra hoe tokony hanome message ho an'ny mpanaraka antsika Rija momba ny fomba tratrarana ny tanjona de inona zay message zay? Fomba hanatratrarana tanjona voalohany aloha nanofinofy de apetraka mazava le izy hoe inona le tanjona. Raha hoe teny frantsay hoe le plus précis possible. Tsy haiko tsara ny teny anazy amin'ny teny malagasy fa ohatrohatran'izay hoe faran'izay mazava fantatrao le tanjona de moramora aminao ny manatratra anazy
fantatrao rehefa mazava be le tanjona de fantatrao hoe ato zany ny hitondrana anazy, fantatrao azy. Ny hitako matetika mety hoe adosoan'ny olona sy ny ankizy fa zay no maha-ankizy azy koa nefa moa mety mandalo am'izay ohatrany hoe zavatra somary lehibe. Ohatra misy hoe mbola tsy fantatro tsara ny ataoko fa za te halaza fotsiny ohatra. Zavatra tsy hoe tsy voatery hoe ratsy zay amiko fa tsy mazava nefa zay, tsy précis. Fa mila fantohanao hoe inona le tianao atao am'izay malaza zay ara, te ho mpihira, te ho mpilalao sarimihetsika. De ohatran'izay koa ohatra hoe misy hoe te ho olona be, te ho eny e, tsy mahita exemple hafa fa zay fotsiny le izy ataovy mazava. Ary mbola misy avenir ve io tontolon'ny télévision io eto Madagasikara? Rehefa mbola misy ny télé angamba mino aho fa mbola tsy hoe ho faty vetivety zany hoe télé zany a. Ny radio nieritreretina hoe ho faty tamin'ny androny, tamin'ny télé vao nivoaka tamin'izany a. Nieritreretina koa hoe voaka ny internet de maty ny télé fa miaraka miasa ihany le izy de mila hoe mahay miara-miasa le tontolo rehetrarehetra de tsy maty de mbola manana avenir io raha fijeriko azy ka. Fa nanaona nefa ny audience niena be sa maharaka ihany izy par rapport amin'ny internet? Ny audience aloha tena marina aloha hoe manana isa zay ohatra amina isan'ny audience amin'ny fahitalavitra. Tsy internet rery no concurrent-na fahitalavitra am'izao fa ny fahitalavitra hafa mihitsy avy any ivelany. Rehefa niditra ny satelita, rehefa miditra ny internet aloha tao anatiny de hita hoe mizarazara le mpijery. De miena izy aloha zany. Fa avy eo zay no hoe afaka mila ampifandraisana le izy very izy any amin'ny le télé écran be mazatra fa mety lasa mijery izy ao anaty téléphone de mila présent koa ianao zany any amin'le téléphone na le fahitalavitra ary ny anaran'le izy fa misy any amin'ny support rehetrarehetra. De zay angamba ny hitako hoe solution an'le izy na de fantatrareo hoe niena tokoa le tena le am'le fahitalavitra. Ary ahoana indray ny état d'esprit tokony hananana mba ahafahana mitazona an'le dynamisme sy hoe tsy lany manja mihitsy zany ianao anatin'io tontolo io? Mikaroka de tsy mionona hoe misy fotoana hoe vizana de mijanona mionona. Rehefa mbola tsy vizana ianao rehefa mbola mazoto hanohy de mila mikaroka zany mijery ny manodidina hoe inona no ataon'ny olona. Na mijery fotsiny tsy voatery hoe mijery mikaroka hoe hanao recherche be, hiasa saina be fa hoe mijery satria mahafinaritra anao mijery an'le izy. De rehefa avy eo tonga ho azy eo ihany ny hevitra sy ny fandaharana ideana zavatra hoe ovaina ohatr'izao, zavatra tokony ovaina. Satria rehefa mijery ianao ny hitako hoe zay ohatrany hoe rehefa lehibe koa de mety tsy de maharaka intsony fa efa lehibe. De zay zavatra zay ny hitako hoe tsara ialana raha ohatra ka mbola te hitazona le dynamisme de mila manaraka foana. Miresaka amin'ny tanora koa sy ny ankizy hitako hoe manampy be satria zareo mbola le mazoto be mijery ny zavatra rehetrarehetra de zareo zany manana hevitra, na fantatra fotsiny ara hoe inona zavatra tiany, inona ny jeren'zareo am'izao. De zay amin'ny domaine-ko aloha zay resaka zay fa hitako hoe azo ampiharina amin'ny rehetrarehetra. Conseiller-ny Rija ve manao carrière ao anatin'io? Fanaovan-gazety? Sa hoe aleo manao zavatra hafa mihitsy? Raha tiany le izy de conseiller-ko hoe tianao mpanao gazety de ataovy. Raha ohatra hoe fitiavana an'le asa, fitiavana an'le izara le niteneniko teo, raha ohatra hoe misy antony hafa ankoatran'izay hitako mety mandiso kely ihany. Nisy ankizy niresaka tamiko tamin'ny efa elaela tamin'izaho vao nanomboka, tsy hoe vao nanomboka mpanao gazety de niteny hoe ianao mpanao gazety zany naman'ireo mpanao politika rehetra ireo, izy mbola kelikely. De raha tsy namany de tiako be le asanao fa satria lasa naman'le mpanao politika. De ohatran'izay zao hitako hoe motivation hafa mihitsy indray nefa mety tsy any amin'le mpanao gazety ny tokony ataony amin'izay fotoan'izay fa mety mpanao politika mihitsy na tsy haiko fa zany hoe le fitiavana izara sy hanao asa soa zay raha ohatra ka zay ny tanjona de conseiller-ko tsara mihitsy. Ao anatin'ny ity podcast ity de afaka mametraka fanontaniana anankiray aminahy ianao? Inona no mahatonga anao hoe mazoto manao an'le podcast sy hoe andeha hanao
andeha hiantso olona hanao réseaux sociaux. Ay, voalohany indrindra aloha le podcast manokana le format mihitsy no hitako mampianatra. Za zany olona tena mino fa ny fianarana ihany no nahatafavoaka olona. Ary hitako tamin'ny fiainako manokana zay satria za nianatra tany Ankatso, ary any Ankatso nefa misy olona mahay de misy olona tena tsy mahay mihitsy. De nampiavaka anahy amin'ireo olona ireo zany kay fianarana fotsiny. De ny fomba hiampitainao fianarana amin'izao vanim-potoanantsika izao de ny réseaux sociaux, fomba fijeriko azy. Réseaux sociaux sy internet satria za am'le mizara amin'ny vidéo ireny, viral be daholo le vidéo satria fampianarana basique le izy nefa ny ankamaroan'ny gasy tsy nahay anazy mihitsy. De ny hevitrako zany hoe andao hanokatra podcast na ho présent kokoa amin'ny alalan'ny internet, hizarana zavatra éducatif kokoa. Satria io kay zany raha tiantsika hiparitaka aingana de amin'ny alalan'ny réseaux sociaux tsika mora kokoa antsika ny hanaparitaka hevitra anankiray noho ny hoe andeha hanao flyer na andeha hanao conférence etseroa satria hovizana be tsika raha hanao an'izay. Ny tena nahafinaritra anahy tao anatin'izay épisode zay eo amin'ny 20 mahery teo zay ny épisode nataonay na ny vahiny efa niraisinay. Mitovitovy foana le formule hoe mila tianao le zavatra ataonao, mila mizara ianao, mahay kokoa ianao rehefa mizara amin'olona de tsy tokony le resa-bola no atao objectif voalohany fa le fitiavana mizara aloha de aveo mandeha ho azy foana ihany le resa-bola aveo. De hitako hoe any zany no avantagen'le manao podcast satria tsy nisy mihitsy le izy teto Madagasikara aloha kanefa ihany koa afaka mitondra soa ho an'ny vahoaka. De zay zany ny tanjonay manokana hoe ndao hiezaka hipartager zay zany mba contribution satria tsy afaka manome vola, tsy afaka manao politika, ho anahy manokana tsy m'intéressé anahy zany aloha. De andao ary hiezaka tsika hizara zay zavatra vitantsika fotsiny aloha. De zay no tonga an'le hoe ahotra. Raha ohatry Rija miverina départ à zéro na hoe misy olona départ à zéro de inona conseil an'i Rija ho omenao azy? Raha ho anahy mety ohatran'iny ihany ny hitondrako anazy. Ohatran'ny zavatra natao rehetra ihany raha miaraka amin'ny expérience efa azo fotsiny angamba de aveo mety hoe tonga de ngezangeza kokoa noho ny efa natao tamin'izany. Ho an'ny olona ohatran'izay ihany angamba ny mety tsy haiko hoe conseil ve ny afaka ataoko hoe raha hiainga zéro ianao tsy maintsy miverina amin'le concepteur ihany afaka miverina zéro fa raha efa nisy expérience fanampiny vao maika mety be hoe apetraka le tanjona de atao zay hatongavana amin'iny. Ary message ho an'le olona tena mbola indrindra ireo tanora le vao hanomboka mihitsy. Tsy avy aloha le zavatra tianao atao apetrao le tanjona hatran'ny voalohany rehefa tratra indray moa iny aveo de mametraka tanjona vaovao indray fa iny le ray voalohany iny aloha tratrarina ataovy amin'izay lala mahitsy indrindra afaka ataonao angambany. Tsy misy hoe kolikoly na hoe zavatra tsy ara-dalàna na tsy mampandry ny sainao anatin'le izy fa ataovy amin'izay mahitsy indrindra. Nisy fanontaniana iray nipetraky mi-emballé taminao. Ozy izy hoe manao ahoana ny fahitanao ny firoboroboan'ny créateur de contenu amin'ny fiainan'ny malagasy? Za aloha mahita hoe zavatra tsara foana ny tokony hivoaka anatina firoboroboan'ny zavatra anankiray. De tiako tenena hoe tsy tokony ho ratsy le izy ho an'ny malagasy fa za mahita hoe mbola tokony ho tsara ny fiantraikan'io amin'ny malagasy. Le izy koa tsy tena hoe le créateur de contenu rery no miroborobo fa le resaka réseaux sociaux mihitsy tsy voatery le eto amintsika ihany fa na ny hatrany ivelany ary de mitondra fijery be dia be le izy mitondra karazana fijery be dia be ho an'ny olona, mampiseho karazana fiainana hoe misy ohatr'izao hoe eto Madagasikara hitan'ny hafa rehetra manerana nosy de hitako hoe tsara. Aveo moa le izy samy manana ny mety le fomba fijeriny satria zavatra vaovao zavatra feno karazana ohatran'izay teneniko izay mety misy miteny hoe tsy tiako le anina satria tsy mitovy amin'ny fijeriny na tsy mitovy hevitra aminy de mahasorena anazy hoe manana support itenenana iny olona iny. Fa amiko aloha tsara le izy.
Tsy mbola misy zavatra tokony hapetraka ihany hoe resaka dokam-barotra sy ny sisa fa amin'ny ankapobeny ilay izy hitako hoe mety aloha hatreto. Mba saiko ianao hanoratra fanontaniana, hametraka fanontaniana ho an'ilay vahinintsika manaraka. Fanontaniana ho an'izay manaraka eo zany, ahoana ny fahitanao ny hoavin'i Madagasikara? Roviana mety androso. Mamerina fisaorana ny Rija nandalo teto amin'ny aotra. Hitako hoe azo nianarana le lalana nitiavanao momba an'io télévision, momba ny réseaux sociaux, momba an'le partage le fitiavanao mizara. Ho anahy manokana aloha za faly be satria olona nitaizanay nareo, nitaizanay tany alalan'ireny fahitalavitra ireny dia anisan'ny hoe namolavolanay ohatran'izao moa zany nahatonga anahy manokana ohatra hoe mahafinaritra anazy andeha hanao podcast satria personnalité toa anareo zany nitarika an'ilay lalana dia engany mba ho tonga any amin'ny génération manaraka indray izao dia perpétuer le histoire. Dia misy hafatra farany ve afaka atolotry Rija ho an'ny mpanaraka antsika? Misaotra indrindra aloha amin'ny fanasana ihany koa. Mahafinaritra foana le mizara na dia hoe tsy hitako hoe ny zavatra mety hoe tiako ampitaina aloha angamba ny hoe za mizara dia mitantara ny zavatra niainako fa tsy voatery hoe tsy hoe iny akory tsy hoe mety be akory ny zavatra niainako dia indrindra hoe tsy hoe mety aminahy dia mety hety aminao koa fa samy manana ny lalany, samy manana ny zavatra mety aminy sy ny tsy mety aminy fa mahafinaritra foana koa ny mizara dia mahafinaritra koa mihaino ny fizarana, raisinareo izay afaka raisinareo sy izay mety aminareo. Izay angamba ny tena zavatra tiako ampitaina dia misaotra ny heno. Merci, misaotra betsaka Rija dia amin'ny manaraka indray. Misaotra indrindra.